tsy eo amin'ny nofo zay fahatsapana fafinaretana zay. Fafinaretana nofo amin'ny sakafo maraina. Mbola fivadikana antsika so dia efa nisy efa latsaka sady tao a. Fa tsy ometsiny koa raha sendra tsy maintsy ny sakafo ianao fa mba mivavaha kosa nefa ao anatin'izay. Hitanareo a, ao anatin'ilay vavaka iny anie ny fivadikanao ange mampiakatra be ny antenne anao e. Antenne samy mitsangana nefa mety tena le sahirana be le fa raha vao mifady anao voapretina fotsy tonga dia indro aombanao to dia enao mazava be. Fa nen'le tsy ampy antenne indro amsoanao somandry maninona dia elaela ianao miverina eo a fa ny tsara zay fotsiny le izy fa mahita fa misy olona eto a tia be an' Jesosy dia mangataritra ka renao mihitsy ohatrany tsy tonga dia mipasy zany le vavaka ohatrany renao be hoe manery tena be zany dia hoe teo anatrehan' Jesosy zay le sensation anao zay hoe maninona ary a ohatrany tsy tonga dia mandeha ho azy avy atao anatiko a ny resaka amin'Andriamanitra. Ataovy sujet de prière zay. Amen. Sokafantsika anie Matthieu 7 hoe important amin'Andriamanitra ny zavatra angatahanao. Zay vao mampiasa ny toetranao Andriamanitra amaly mihoatra noho ny fangatahanao. Andriamanitra afaka mamaly amin'ny fangatahanao fa Andriamanitra te hitondranao koa any amin'izay tsy vitanao angatahana, midepase anao zany. Zao voalazany tenao amin'ny anaran'i Jesosy mangataha dia omeninareo mitadiava dia ahitinareo tondony dia hovoaninareo. 9 fa zay rehetra mangataka no mahazo ary zay mitady no mahita ary zay mandondona no voana. Amen. Ao anatin'ny fotoana fivadikanana moa dia fotoana fandinitena ihany koa. Mandre teny ianao dia hoentinao eo anatrehan'le teny ny tenanao. Ohatr'izao amin'izay le izy mandefa teny Andriamanitra hanaitra anao hoe tandremo fa misy zavatra ohatr'izao tsy mety. Tsangano tana zay maheno aloha. Mandefa teny Andriamanitra manaitra anao hoe tandremo fa misy zavatra ohatr'izao tsy mety. Rehefa hitanao fa misy ao anatinao le tsy mety dia afaka hivadika ho tonombavaka hanampy anao androso le hoe hoay eo le nitenenin'Andriamanitra hoe tsy mety io ao anatin'ny fiainako itsy hoetiko natrehan'i Jesosy hoe eto amin'ity katika za mbola tsy mety. Zany hoe zay toetra tsy mety ciblé no lasa toetra tsy mety sujet de prière. Ka tsy tokony tsika ianao sujet de prière global hoe Andriamanitra zay tsy mety atao anatiko ngoty. Inona le tsy mety fa aza ilika amin'Andriamanitra hoe matoa mbola tsy niongotra dia tsy sitrako angamba ny hanongotana azy. Sitra ny hanongotana an'io fa inona le izy? Teneno akaikinao rehefa miteny Andriamanitra hoe dia ataovy mahatsapa ianao hoe tereo ny sainao hoe ianao le tenenina. Teny zao Jesosy mampiteny mpanompony oak'izay fijangajangana dia raha eo ianao miteny hoe za tsy mijangajanga tsony dia tsy ho hitanao raha sanatria mbola misy fijangajangana ao anatinao satria vao manomboka ny toetra raha dia efa lavinao sady hoe tsy misy ao anatinao. Ny fijangajangana misy karazany be dia be. Misy ny fornication, manao firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana na dia efa mifankatia sy efa mifanao voady ary efa miteny mihitsy hoe mekitoky ianao malala fa mody asianao aleloha ke mba hampahanaiky an'ilay olona tena avy amin'ny tompo le zavatra teneninao. Fornication zay. Ny adultère indray dia fijangajangana ao anaty fanambadiana, zany hoe efa manambady ianao fa mbola mandry amina vehivavy hafa. Dia mety efa tsy manao an'izay tsony ianao dia rainy Jesosy fa za mijanona eo manontany teny tompo ao sao dia mbola misy fanajanga atao anatiko. Mety efa tsy any amin'ny acte tsony fa sao dia any amin'ny pensée. Dia ny fanekenao an'ilay teny anampy ianao isaina hoe ary za tika mbola mijery. Tsy hoe miditra manao zavatra tsy mety fa mijery.
ary za teka misy fotoana ohatra misaina zavatra mivilana dia tsy afaka hiditra amin'izay fandiniteny zay tsika raha vao tsy manaiky. Miteny zao Andriamanitra, mampiteny zao Andriamanitra oka izay lainga e. Dia ianao zao tonga eto efa sura hoe za pasitera tsy mandainga izany intsony, tena voninahitra an' Jesosy. Misy fotoana nefa ianao anteny aiza ho aiza ianao efa hiainga mihitsy e, nefa mbola tsy miainga, mpandainga. Kapitsony izany teresantsika izany nefa tsy maintsy jerevantsika hatrany amin'ny faran'izay kely sy bitika indrindra mba hahafahantsika mifankahita amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Tsy afaka hangataka ny mpanao intercession na dia efa ilaina ary ny mpanao intercession fa afaka mba ho afaka amin'ny lainga re ny olona iny e, nefa ilay olona ary tsy resy lahatra akory hoe ao anaty lainga izy. Reraka be mpanao intercession reto, kanefa izy tsy reraka satria tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Mampareraka ny mpanao intercession rehefa tsy raha tsy tavavavaka izy. Dia rehefa mandeha zany le teny dia tsipony, tsiponina. Fa amin'ny teny anglisy verbe régulier, to tsipony, tsipony, tsipony. Ampianarina azy zany rehefa ampianarintsika ny Amerikana zany hoe there is a word tsipony. Tsipony izy vao maheno anao, tandre amin'ny lainga. Aza tonga dia hoe saotra Jesosy tsy mandainga. Aza tonga dia manao an'izay aloha. Raisy le izy, lainga hono, nataony lainga. Mampiresaka, lainga. Mampiresaka mandainga. Ay, averina fa tsy manina mampiresaka. Raha vao tsy marina le zavatra teneninao dia mandainga. Niteny tamin'ny zanakao teny tamin'ny zanakao ianao fa tsy za. Ino moa teneniko amin'ny zanakao an'ilay izy? Ny anahy teneniko. Raha mahazo 3 premier ianao premier trimestre, mahazo cadeau. Vita ny premier trimestre nandalo ny krismasy mahagaga, famangina maro samihafa. Tsentsina ny kesy zany. Tonga avy any le zaza hoe ahoana le cadeau? Zao hoe nambavaka le izy fa enin Jesosy iny mandainga ianao. Satria ianao ny teny fahanome nefa tsy nomenao koa. Hitanao amin'izay ve le tsiponina le izy mba hahafahantsika tsy mamita tena. Tsy le miariary be reny ihany le resahan'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny hoe fahotana. Fa hatrany amin'ny kipitsiny tokony azontsika tsiponina. Ha! Kipitsiny tsiponina. Mba ho sambaritsika miatrika an' Jesosy. Nataontsika ary hoe resaka le lainga ihany resahantsika. Misy miantso ianao an-trano hoe neny misy zavatra ndrasana fa mbola manao zavatra nefa tsy manao ninninina ianao. Mandainga zao zany. Misy mandondony amin'ny varavarakely ny fiaranao mba mangataka moa dia miteninao tsy misy. Misy ao fa mety mbola tsy afaka manome ianao, tandremo le zavatra teneninao. Dia hitanao Andriamanitra dia hanambina anao izy na fafabe fijerinao anahy. Dia lasa lavitra ne ianao aminaran'i Jesosy dia ho any an-danitra ne ianao. Amen. Ho sitrana ne nareo mianakavitsika rehetrarehetra ao aminaran'i Jesosy. Ao anatin'ny fitokanana ho eto eo amin'izay ny fonao. Tena ho eto. Mandeha le teny. Tandre amin'ny avinavina. Tonga dia raiso. Taiza ho aiza zany sanatry ny avinavina. Vao izay fotsiny ny apetraka ao amin'ny fanontaniana tonga dia hanampy ianao amin'ny fanamasina. Tonga dia manampy ny fanamasina hitanao tamin'ilay indray talata maraina iny. Nisy mpiara-manompo izay niarabanao. Dia tonga dia nomenao ny tonga dia avinavina zany. Nisy olona ampahafantariny fanamasina anao le izy. Satria vonona ianao andray an'le izy. Anisan'ny fandrika zany dia rehefa tonga le teny dia mametraka ianao hoe tsy za zay. Zay ny fandrika. Raha mandeha zao ny teny hoe ianao io zay efa vonona vera maranata. Dia reo dia zaranka dia vonona. Aza tonga dia miteny aloha. Dana aloha tena mandinika hoe aiza daholo ny ahafahan'ny atao anatiko misokatra ilaza amin'Andriamanitra hoe tonga avy amin'izay tokoa. Fa raha tonga izy, inona moa zany ny zavatra hoentiny ary inona ny tokony hoentiko eo aminy. Hoy Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko, tomboko, nohiditra ny fanjakana lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Misy no avy amin'izany fotoana izany izy dia nidevelopen'i Jesosy ny karazana ministera misy aminany, amin'ny anarako.
ministère de prophétie PDB zany mamaneno lava zao de efa isany teto Madagasikara andresako manerana tamy misy PDB mbola misy ny prophète mbola misy zany mety misy ny prophète tsy alehany fa misy ny prophète alehany alleluia tsy anjarantsika no mitsara hoe ianona ve le alehany sa ianona tsy alehany mivavaka ianao am'izay alehany sy tsy alehany fa mbola misy zany misy indray ny ministère fandroana efa namoaka démonie tamin'ny anaranao zay desaka délivrance eto Madagasikara PDB zany any andafy misy zany hoe io olona io entinao démoniaka sitrana vita amin'ny fotoana ministère nandrahan Jesosy de tonga de nianglobe ny tompo anatin'le fahatelo asa lehibe ny ambiny rehetra tahaka ny mpanao séminaire ny mpanao conférence ny mameno stady ny mpanao croisade ny fanasitranana ny fagagana natambatra Jesosy anatin'le ministère na asa lehibe fo Jesosy tsy ampy ireo anankitelo nandrahako ireo satria ozy izy tsy fantatro ianareo le tena andrasan'i Jesosy zany sady maminany ny fantany sady manao délivrance ny fantany sady manao asa lehibe satria Jaona 14:12 de miteny hoe zay mino any asa ataoko nataony koa raha asa lehibe io zany azy izy iraka nampanaoviny le asa lehibe fa toetra tsy ampy mahatonga le olona manao zay asainy atao tsy miaina an'izay niainan'i Jesosy de lasa tsy fantany manomana ny fiaviantsika mba hahafahany ao anatiny mihika maranata rehefa surany ao anatinao fa ho fantany anao sy izaho tena kaikinao fantany ve anao de aza to de mamaly hoe ye aza to de dana mandiny tena aloha satria Timoty 2:2 de miteny hoe fa 7 naran'i Jesosy kanefa mifanirena mafy nataon'Andriamanitra de miorina tsara sady manana zao tompo kase zao ny tompo malala ny azy zay azy no fantany matoa tsy fantany tsy azy ka tsy isika no miteny hoe za azy tsy ianao no miteny an'izay fa izy miteny hoe azo ny ianao mamita tena mantsy raha ianao miteny hoe za efa anazy fiza miteny fa anazy ianao izy no miteny aminao fa azy ianao toyany aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy zay am'izay le teneko teo raha vao tsy ciblé izy lasa tsy tonga sujet fa ina aloha le ratsy fa tsy hoe vao manady Andriamanitra zay ratsy ray ato anatiko raha miteny antsika hoe esory toy izy Andriamanitra hoe mela atao zao raha maheno tsara tsika hoe mangataka ny mpanao tononkira mba hamorona an'izay atao ianao miteny hoe esory Andriamanitra mamaly avany hoe mela maheno ve ianao concorde ve zany resaka zany tsy mitovy zany satria ianao manantena fa Andriamanitra ny analan'le ratsy nefa Andriamanitra miteny aminao fa ianao mila miala amin'le ratsy de raha miteny Andriamanitra hoe miala de ianao manontany hoe miala amin'ny inona teo izy Andriamanitra hoe mandiny tena lasa am'izay anao mandiny tena inona daholo ny ratsy atra am'izay tsiponina hatrany amin'ny kipintsiny lasa am'izay anao mijery ary za zany ka mivavaka fa ho tany zany so de maivamaivantsika fa ho tany zany ny akamona mihitsy ny fahotana ka mivavaka ka miasa ka miova ka misakafo misakafoany rehefa fotoana ny sakafo azakamokamo zany fahotana ny fahakamona sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahazotoana de raha mandeha zao ny teny hoe aoka hiala amin'ny akamontsika tonga de aza to de miteny hoe za efa tsy kamontsony lasa naloha mandiny tena aloha so de mitaritarika be rehefa le andeha hamonjy sekoly manina koa ty sekoly ty ny atao maraina manity tsy atao atoandro de ao an-tranonay ka misy taona efa tsika natao zay fa tsy taonareo de noho ny amin'ny fandamina de natao tatily izy isa maraina de diny aloha aiza hoe zany kamo rehefa le vao maraina iny a drindray ohatrany tsy tonga de tafavavaka
misy tona rehefa miteny mpanompon'andriamanitra hoe zao programa amin'ny aniny ohatry ny reky mihitsy tsy tonga dia mazoto reny le tsy ponao tompo fa maninona ny tsy mazoto amin'izay programa apetraka ao eo amin'ny fiainam-panompoana mametraka vision anao anatin'le pasteur mitarika hoe croisade any amorona raha-tanàna aloha any andrefa-kizo dia manontany misy plage angany ny antony any 10 pointe mantsy be mpanota be mihitsy any na zay fotsiny dia efa mila entina ambavaka eo tompo fa maninona marisika rehefa fitondra filazantsara ny amin'ny toerana mahafinaritra fa maninona ny ohatry midongizotra ohatry ny kamokamo zany ny any anatiko rehefa any amin'ny toerana tsy dia malaza anarana na ohatry ny tsy dia misy activité touristique hoentin'ny ohatran'i Jesosy daholo zany rehetra zany indraindray ohatry ny malaina ny ivoaky ny trano raha vao tsy misy tombotsoa fa inona aloha ny azoko avy amin'izany zany mahatonga antsika mitondra ny fotsika aiza eo anatrehan'i Jesosy ao anatin'ny vavaka dia le izy mila manam-paharetana isika mety tsy indray mandeha ianao ny hivavaka ao an'le izy misy taona koa Andriamanitra tena mijery hoe tena te ho afaka ve ianao amin'le zavatra nentinao dia jeren'Andriamanitra amin'ny fotoana hoe mbola ao anatinao ve le etaeta mba ho validen'Andriamanitra fa tena te hiova tokoa ianao miara-miasa zany ny faharetana ny etaeta fahatsapatena ny fahatongava-tsaina alleloia zay tsy hitanao tsy afaka ho angatahanao zay mahatonga n'Andriamanitra mandefa ny teniny mba ho tsapanao sy ho hitanao zay tian'Andriamanitra ihitsy ao anatinao azareo ve le izy tia fiarahana amin'i Jesosy ity zany tsy ndray andro fa ndray mpiainana ary mety zay mahatonga ty sekolintsika ity ten Jesosy mama pisy prix ary zay mahatonga ty sekoly ity tsisy module miaino ve tsika fa miditra antsika isaky ny latsinainy miraha ve tsika rehefa tonga any amin'ny raha ho any lanitra ny tompo ilaintsika mangetaita an'Andriamanitra isa nandro ny antony tonga ny fahasoavana ary ahoana natao ty paster ty sady mitodika ariziny mireza aza manontany fa zavatra omeny tompo zany amen dao tsika hitsangana dia anao vavaka anankiray tompo mila teny avy aminao mila ny fanampiana avy aminao satria mangetaeta ny ova hitovy aminao ao foana tananao dia sakafo ny tompo mifotahaka an'izay efa nanokafo anao azy hatramin'ny maraina dia miresaha amin'Andriamanitra hoe Jesosy omeo teny androany ataovy tonga saina androany ataovy misy fiovana atao anatiko ampio mba hiova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen dao tsika avetrany dia tehaka amin'ny fitsara ho an'ny tompo fa misy teny apetraka Andriamanitra ny ambava mpanompo indray androany ho atsika tsiraray avy dao tsika isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo fantatry fa eto Andriamanitra zavatra anankiray ny iritsika isaky ny misy fivoriana ny anantsika fahatsapana fa mikasika sy mamangy ny fiainantsika Andriamanitra sarobidy be ny fahalalana hoe eo amin'ny fanatrehany dia misy fahavokisam-pifaliana ny fahafenonony atao hoe fiainana dia ny fahatsapan'ny olona anankiray fa mifandray amin'Andriamanitra ra-panahy izy misy fiatraikany eo amin'ny ainy ny fanambaran'Andriamanitra ary manova ny zavatra rehetra ty ivelany ihany koa ndao tsika isotra an'Andriamanitra mifotsika rehetra ray ny anaran'i Jesosy
makasitraka anao zay androany misaotrany amin'ny teny a misaotrany amin'ny mpanomponao tsaray avy zay ampiasainao hoe to amin'ity toeran'ity rahanao amananay isa maraina sambatra zay satria misy teny a iombonana amin'ny androm-piainanay ray manontolo tsy oron-javatsoa zay satria ny teninao ny fahamarinana ny teninao dia ianao Andriamanitra ny teninao dia fiainana ny teninao dia manangana ny teninao mamboatra ny teninao manitsy ny teninao mitondra anay ao mandrakizay zay homanina ao anay mitenena tompo famenanao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana tompoko tsy dia ho lava be tsika fa tonga dia any amin'ny votoatiny androany noho ny amin'ny fotoana amen misy zavatra tia tena manitikitika be mihitsy ny atsika hoe fantanina mipetraka hoe pasteur so dia tena hoe miezaka be tsika fa ny fahasoavana dia mametraka ny fiasan'Andriamanitra mihoatra noho miezaka ny olona raha manaitra tsika anao ny sitrapon'Andriamanitra ny afatra zay mandeha eto dia tsy misy ezaka takinany aminao tsy ianao ny ezaka fa ianao manaiky ho tarihina ao ny zavatra tiako ho fantatry ny fiangonana dia zao hoe ny safidinao dia manakery mihoatra lavitra noho ny fanomezana rehetra homen'Andriamanitra anao sy hanampiny anao amin'ny fandalovanao eto ambonin'ny tany ny hery ny safidinao ary zay zavatra zay tena tiako hoe hijoroana androany maraina mba ananantsika fanapaha-kevitra tsara hiainantsika ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra mandra-piarantsika eto ambonin'ny tany ry fiangonanao misy zavatra tsy maintsy ianao no mampanaiky sy manao an'le izy fa Andriamanitra tsy hanao an'izany mihitsy eo amin'ny toeranao misy zavatra tsy azon'Andriamanitra hoe anerenanao hoe tsy maintsy zao ny zavatra misy ny antony ny disiplinina sy fanapaha-kevitra tokony ataonao dia tsy Andriamanitra ny hanao an'izany fa ianao ihany ny ositra avy amin'ny fanahy masina tsy afaka ny hanao an'izany eo amin'ny toeranao mety mahery vaika be ny fiasan'ny fanosoran'Andriamanitra ao anatinao fa ny mahagaga dia tsy vita ny ositra mihitsy ny manakana anao tsy hijery Dalila ary Samsona no tonga dia efa ho resahako le izy Samsona olona feno ositra fa mahavariana tsy niantsoantso teo amin'ny volony le ositra ny teny taminy hoe Samsona ao moe raha ny ositra zany no hanomenao disiplinina dia efa nyteny ny fanahy masina tamin'ny Samsona hoe Samsona atao amin'ny volonao any ahy aza hoentina any amin'ny Dalila moe aza makany moa Samsona fa ny disiplinina dia tsy ositra no mifehy azy fa safidy safidy le izy iny zany ny zavatra anankiray iny tena tsisy raharaha hidiran'ny ositra sy ny fanomezan'Andriamanitra fa raha dika amin'ny fomba fitenitsika tanora hoe aferanao iny ninona fanomezan-tsoa avy amin'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ireny ny antoka hahatonga anao ho voatahiry ao amin'ny sitrapony fa ao amin'ny safidinao ihany zavatra azontsika atao dia zao mampiasa ny etaetatsika mampanaiky ny ao anatintsika ny safidy manolotra ny momba antsika rehetra eo ambany fahefan'Andriamanitra mba hahafahan'ny fanahy masina mitarika antsika alleloia sy manao ny sitrapon'Andriamanitra atsangany ny tanan'izay mandeha me manomboka me mazava ny zavatra rehetra Romana 7:7-10 ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe zay tarihy ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ny mahasarotra azy dia zao tamin'ny voalohany dia tao amin'Andriamanitra tanteraka ny safidin'ny olona satria ny safidin'Andriamanitra no nitondra ny olona fony izy mbola tsy lavo tao edena fa rehefa niraisin'ny olona io safidy io teo amin'ny nofo andika ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Damasevy io zanaika io dia nanjary lasa nanaiky iain'ny devoly andahan'Andriamanitra ny olona dia nanomboka teo tsy maintsy ianao no manaiky amerina ny safidinao amin'Andriamanitra
tsy maintsy ianao zany mampanaiky ny safidy ao anatinao amin'andriamanitra ndona tsika ijery tantaran'olona anankiray olona tena ny afaka ary nananan'andriamanitra antoka sy nanomezany nomen'andriamanitra safi ny fanomezana faran'izay sarobidy indrindra atao hoe fahendrena ny anaran'io olona io a Solomona mpanjaka olona nomen'andriamanitra fahendrena sy voninahitra kanefa no entin'ny safidy ny vily lalana ny ala tamin'andriamanitra Solomona nahitan'andriamanitra tao anaty nofy nomen'andriamanitra fahendrena sarobidy na de teo aza nefa reo fahendren'ireo de tsy nahasakana ny fony tsy safidy hitanila tamina vehivavy hafa firenena Egyptianina jereo fa rehefa mivily lalana izy a de nanjary tafaroboka tamina fanimpotsampo ny fiafaran'ny fiainany raha tsara ny fanombohany za aloha mahita fa fanolorantena tsikireto tsy hoe tsara be any ambolohany fa ratsy any aparany sanatria fa arakaraky ny androsotsika me mampamiratra ny fanolorantenantsika za koa mahita ny fanolorantenanao lalany marina tahaka ny fipoaka amin'ny maraina ny misandratra ny mazava de ho azon'Andriamanitra mitatao vovonany amen zany ny antony mampandroso antsika ao anaty vavaka sy fadikanina vavaka sy fadikanina de ianao manolo tena mampanaiky ny safidinao ho iray amin'Andriamanitra zavatra anankiray tiako anairana antsika melo kely ny idirantsika ao anatin'le hoe ny herin'ny safidy averina amin'Andriamanitra zay ty androandroany ty zay tsy nitoriko teny omaly ariva anomana ny androany maraina mba afatsika miatrika tsara ny fotsika tena hoe androso tsara am'izay programa ilana Andriamanitra atsika mba fantatrareo efa ao anatin'ny vavaka sy fadikanina tsisy dikany tsy nanana hoanina raha mbola mifantoka amin'ny zavatra hafa ianao fa mahatonga mivavaka mitondranao any amin'ny fifadikanina misy zavatra matery anadinonao hanina mihitsy fa hifandraisanao amin'Andriamanitra mba handrosoanao bebe kokoa ao amin'ny planiny sy ny programany ary zay tiany hitondrananao mandritry ny taona sy mandra-piaranao eto ambonin'ny tany mihitsy raha ny sitrapo ao am-pon'Andriamanitra ho anao midika zany fa tsy kireto tsy le karazan'olona hoe tereny zava-misy hivavaka fa terem-panahy iombona amin'Andriamanitra atsaka ny hoe nytanan'izay mandrianahy zao tadidio ohatra nefa mitady tanytanina any Goga sy Magoga satria manomboka amin'ny fanohatra Chine sy États-Unis raha voareo nefa zany ny indisy mpamantarana ara-baiboly arak'izay lazain'i Jesosy de manomboka niditra reo tsinona ny pôle ny est sy ouest reo zany ny tendro ny tatsinanana sy tandrefana de raha vao io ny fois misy ady eo amin'ny États-Unis sy Chine de tadidio manomboka efa manomboka sy manakaiky ny fidiran'izao tontolo zao any amin'ny grande tribulation na ny fampahoriana ngezabe ao anatin'ny guerre sy ny ady nefany tsy tokony hoe tsoa ny fiangonana rehefa manomboka izay zavatra zay nefa n'le zay efa nanomboka nisy menasy de azonao ve zany hoe nitoeram-boninahitra novananao hitafiny tsy fahalovana efa tena akaiky zao vanim-potoana iainantsika zao zany vanim-potoana tsy tokony hifantohana intsony amin-javatra hafa mety manimba ny fiainam-panahinao fa tokony ampirimanao zay zavatra tsy mety rehetra namboaranao ny toe-ponao ialana amin'ny fahazaran-dratsy fa hianterana tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mety tsony raha mbola tinofo ty fifadikanina firy zay natrehantsika mbola misy zavatra tena renao ao anatinao raha tavely eo ianao mampalelo tsy manao menasy amin'ny teny zany aloha mampanaky an-tsafidiny ao anaty tena iova fa tsy kisaritsary mpanompona za aloha tsy haiko nareo fa tamin'ity vavaka sy fadikany ty tena nyteny tamin'Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny foko ray manontolo leo an'ity fiatsaram-bela tsy ao anatin'ny fanimpoko ty Andriamanitra ny amin'ny toe-poko tena tiako am'izay teny ivoaka le tena izy le toetranao tena tahaka ny toe-ponao manaka anao fa tsy hoe hita hoe paster Rodolphe fa mahay mitoroteny be na paster Rodolphe fa mahay mizara ny ten'Andriamanitra na misy révélation na ampiasain'Andriamanitra fa le tena afahako miombona aminao mihitsy mba afahako mizara fiainana am'izay fa tsy mizara teny fotsiny zao le izy fotoana zao tsy fotoana tsony zao hiatrehanao vesatra amina lolo-po aman'olona olona tsy avela heloka any ambadika any mpianakavy tsy mifandray vao manomboka mijerana izy satria mahalala an'le fe-potoana sy le fizotro ny zavatra rehetrarehetra ao anatina vanim-potoana
ohatrany tiako zany iova androany androany daholo ny olona manodidina ahy ohatrany tiako zany anahoana na mba tadidioany rehefa tonga neny fotoam-pitsaran'Andriamanitra na ny olona faran'izay akaiky olona faran'izay makahalanao sy mitsangako fahavalinao raha tsy rinao any amin'ny elo zany tsy maninona mety hoe faty antoka be raha ilavaka tena zavatra makarary fo tena zavatra tsy mendrika sy tsy mety mihitsy ny nataony taminao ary nijoro izy ho fahavalinao fa za tetiany aminao raha te hitan'i Jesosy ianao ka ho ampakarina mamela ny elony mamela ny elony tsisy akoatran'izay ary io mahatonga an'Andriamanitra ohatra na eo amin'ny sekoly ny fitiavana azy ny fitiavana tsy fihetseham-po no mitondra azy satria raha vao milatsaka ny fihetseham-pony izy dia nofonao manery anao tsy ity satria maizina ny fonao tsy hoe koa ny metsara vela-tsy ianao raha ohatra ka mitsika amin'ny olona tsy tianao fa raha mbola mieritreritra ianao za tsy tia metsara vela-tsy ino ohatrany mbola eo amin'ny nofo ihany ianao mila resinao io nofo tena madio ny fonao mitsika amin'ny olona tsy tianao ary na iavonavonana raha dia mizara foana satria tsy mahafaty antoka no mizara fitiavana tsy misy mandraina fa miverina aminao ihany zany hitanao hoe safidiny ity tsika tsy mahay mamela eloko ny olona tsy tiantsika zany ara-nofo fa safidiny ity anao ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny fijoroan'i Jesosy militsika miverina zato isan-jato ao amin'ny volonté an'Andriamanitra zany no alalany antsika halleloja eritrereto hoe Solomona mpanjaka vehivavy Egyptianina anankiray ny tao aminy fa nitarika vehivavy arivo afo io vehivavy io ny fiodinana kely dia mahery lavitra noho ny faratsiana rehetra ianao tsy mila manao ny zavatra rehetra voarava fa le kely tsy hitandremanao voalohany iny Noël mety miteny anao ohatran'ny frantsay hoe c'est juste un peu nefa ny zavatra kely hitondranao ny fararahana mandrakizay azonao ve atsika sainina koa ve fa Solomona ne nisy fotoana tamin'ny fanoloran-tenany tahitra mihitsy Andriamanitra hoe ty Solomona ty olona mahafony zavatra rehetra olona mahafony zavatra rehetra tena hitan'Andriamanitra ny fony hoe mahafony zavatra rehetra no Andriamanitra izy na anao fanatitra ondry arivo izy ho an'Andriamanitra zany hoe nomeny daholo ny ondriny rehetrarehetra tsisy terena tsisy fanetana tsisy nefa porofom-panehoana Andriamanitra fa tiany Andriamanitra tsy voakejan'izao tontolo zao izy dia nomeny le izy teo natao fanatitra zany tsisy resaka hoe inona fa vokatry ny fony sy ny fitiavan'Andriamanitra tena reny loatra ny lanja ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny rainy dia nisokatra ny fon'Andriamanitra nanandratra azy ho mpanjaka fa ozy izy ny devoly ho hitanao iny fakasitrahana ondry arivo iny fa vadiko vehivavy arivo iny samy arivo ny sifra fanatitra arivo fanondranana arivo eno ty famarinany ty Satana mikendry ny andavo anao rehefa hitany hoe mitondra ny fakasitran'Andriamanitra ianao aoreno ny safidy eo amin'izay efa nekenao hatramin'ny voalohany aza mitondra ny adinao amin'ny fahendrena sy fahalalanao fa mandana mampanaiky ny ao anatinao akato an'Andriamanitra zato isan-jato tereo le izy vofitaka tsara mihitsy Andriamanitra raha tahitra izy tamin'ny fo nahafony zavatra rehetra nananan'i Solomona nametraka azy ho voalohany Andriamanitra dia tonga ny safidin'i Solomona namily lalana azy satria niainy nofony izy lasa nakavady arivo izy rehefa tonga teo amin'ny voninahiny tamin'izany fotoana izany tandremo ny herin'ny safidy dia ambony lavitra no ny ositra sy ny fahendrena anananao tsisy fanomezana iazonanao fa Andriamanitra rehefa mampiasa ny safidy ny olona rehefa ny olona no mampiasa ny safidy ny akatohan'Andriamanitra dia manomboka iray safidy amin'Andriamanitra fa afaka sy fadikanina fa mpanekenao ny safidinao akatohan'Andriamanitra ajanony aloha ny fangatahana fahendrena ajanony ny fangatahana fanomezana hoe faiza manao manasitrany
fanaovama fahagagany fa fitaka ho anao ny fanomezana tsy ny eloavany safidy manaiky azy tanteraka zany hoe ny kalitao amin'ny fanoloran-tena sy fahatahorana n'Andriamanitra dia tokony ho ambony lavitra ny etaetanao an'izany ho mihoatra lavitra noho ny fanomezana sarobidy avy amin'ny rehetra. Eritrereto ny Andriamanitra tena natoky an'i Solomona, nanositra azy ho mpanjaka, nanome azy fahendrena mihoatra noho ny olona rehetra, nanome azy arena zay tsy nangatahany, ary izy manana ny zavatra rehetra mihoatra noho ny olombola rehetra teto ambonin'ny tany. Natoky azy Andriamanitra. Fa rehefa hitan'ny Satana fa natoky an'i Solomona Andriamanitra, dia nikendry izy zay amiliana lalana ny Solomona antsafidy hiala amin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga? Solony lefa natitra arivo iny, efa niketrika ny devoly hoe tsy maintsy arivo solon'ny arivo. Arivo vadiny. Dia mba fantatrareo ve? Ny problema tena mila fanasitranana dia zao, tsy any amin'ilay fanomezana satria Andriamanitra afaka hanomeny zavatra rehetra ho an'izay sy mangetaheta azy, fa avy ny etaetanao, aza petraka any amin'ny fanomezana ny etaeta raha tianao no voatahiry. Alleluia. Fa panekeo amin'ny etaeta goavana ny safidinao anaiky sy akatoan'Andriamanitra. An'le izy. Tsika zany mila mahafantatra tsara ny lanja ny sujet de prière sy ny vavaka zay ho ataontsika. Manomboka zao ny fiangonana, ny problème amin'ny fiangonana amin'ny andro farany. Alao ho zaraiko ty resaky ty. Fa ty resaky ty tsy maintsy aseho mba isokafany masonareo anana esprit de discernement amantatra tondroy maso raha diso ny zavatra lazaiko. Raha ohatra ka tsy tanteraka eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny safidin'ny olona anankiray anaiky sy akatoan'Andriamanitra tanteraka, la ny andro zay pitarika hitory anamarina ny tenanay andray verset biblika ampatahotra ny mpino mba tsy hitodika hitaratra ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fijoroanay, fa hanao menace évangélika hoe aza mikasika mpanompon'Andriamanitra aza manao an'izao satria efa tsy mijoro tsony zay. La ny andro eo mpanamarina tena mipitoro tsy mijoro, mandany fotoana tsy mampitodika ny hafa, tsy afaka hijoro satria eritrereto raha ohatra miezaky ny mitory fahamarinana nefa tsy ahitana taratra ny fahamarinan'Andriamanitra hiainana ny fisiko, nanareo raha no kapitoerana hoe zay tsara ihany raisiny dia mandra-pahovintsika ny vesara ny faharatsiana mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha lanitra, nefa tokony hifanohana mba sy hifanangana mba tena amin'ile lalana tokony ho izy ny rahantsika manompo an'Andriamanitra. Zany na tonga Jesosy ny teny tamin'ny Petera. Ozy izy tamin'ny Petera, rehefa avy tena mibebaka ianao voandana mampahery, Jesosy ny teny an'izany, Petera ny teny an'izany. Noho izany raha mbola misy zavatra tsapanao ao anatin'ny 2 andro pitokanana, za tena miangavy aza mampandefitra zavatra tsy mampahazo ainanao zany. Misaramy io. Rehefa ny zavatra manomboka bitsia amin'ny fanamasinao anatinao dia manomboka homeny mihitsy ianao titsy izy. Elao. Zay inona voan'ny Solomona, titsy izy kely ny rano. Titsy izy kely. Tsisy keky. Lasa tsisy keky le izy rehefa avy eo. Satria le kely raha ihany lasa arivo. Dia ozy izy Satana, nampanaiky arivo ianao tamin'ny fanoloran-tena, fa hampandavako an'Andriamanitra amin'ny arivo ianao amin'ny fihodinana. Nampitoviany devoly ny chiffre panekeny tamin'Andriamanitra sy ny chiffre ny hodinany tamin'Andriamanitra. Eritrereto hoe raha vady arivo zany 365 jours ny herintaona, roa taona sy tapany zany izy maka vehivavy ray tsy misolo isan'andro. Ka tandremo fa ny herin'ny safidinao dia ambony lavitra no niositra sy fahendrena nananao. Zany no maharatsy ny fanomezana sarobidy rehetra rehefa tsy nieloava ny fahalalana tsara ara-piombonana mendrika amin'Andriamanitra, satria azadino. Fa rehefa ampiasain'Andriamanitra be anao any amin'le dinga mifamira-piratany voninahiny, mahatoky anao izy ary tsara communion amin'Andriamanitra ianao, dia omen'Andriamanitra fanomezana ianao.
satria Andriamanitra mitady olona mahatoky tsy anala baraka azy matona nampiomana ny mpianany tao amin'ny efitra ambonindriana mialohan'ny fotoana nandrany azy ho vavolombelona averiko indray efa nampiasain'ireo mialohan'ny fotoana nandran'Andriamanitra azy aza mandeha naiza naiza aloha zany hoe fipetra mahavavolombelona tsy azo faritana amin'ny fampiasan'Andriamanitra fa misy fototra ara-pijoroana tsy anala baraka an'Andriamanitra amina fitondran-tena amina toe-po amin'ny toe-pamendrehana sy fanatanterana sitrapon'Andriamanitra dia zao ny zavatra mitranga rehefa omen'Andriamanitra anao le fanomezana dia Jakoba 1:7 fanomezana avy any ambony dia tsy hanenenan'Andriamanitra avy amin'ny ray ny fahazavana mety mbola miasa ny ositra sy fahendrena ao anatinao fa tiako fantatrao raha voazay ny zavatra mitranga efa tsy eo amin'le toeram-pahamendrehana alalàn'Andriamanitra anao tsony ianao ary io ny maharatsy an'ilay izy lasa mialoka sy miafinao ambadiky ny fanamarina antena eo am-panompoana mialoka ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra amin'izay nefa le fanomezana tsy hongotany satria tsy hanenena ny nanomezana azy ary rehefa mivotsorany mandeha iny dia miara-miasa aminao foana izy manamarina ny zavatra teneniny satria eo amin'ilay fijoroana iny izy zay zavatra nomeny dia hijoroana hatramin'ny farany fa ny problema dia zao ianao hialoka ao ambadiky le fampiasana nefa efa manomboka miariary ny faharatsianao dia lasa marinina le fampiasana le izy sady hamitaka ny hafa ianao no mamita tena ihany koa ahoana mifipetraka le izy ny fanamarina tena mivokatra sy miafinao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra dia tadidio vokatry ny safidy ny ala tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra no mahatonga an'le izy manomboka tsy disipline intsony ianao dikany hoe disipline dia avy amin'ny hoe disipla dikany hoe disipla mpianatra tsy mpianatra Jesosy tsony satria manomboka mivily miala ny fampianarany ny ratsy indrindra ao anatin'ny fanamarina tena dia manova ny zavatra torianao satria rehefa manamary tena ny olona dia manomboka mitoro tena sy zavatra tsara hitarafan'ny olona azy ahitan'ny olona an'Andriamanitra amin'ny alalany ny toriany fa tsy mitory teny zay zavatra sain'Andriamanitra toriana antsina ny maro sy antsina ny fiainany mba hiverina amin'Andriamanitra sy anao ny sitrapon'Andriamanitra enoy le izy enoy tsara le izy Jesosy tsy nanangana mpanompo tsy niantso mpanompo ho ampiasaina fa Jesosy nanangana ankohonana ho mpianatra zanak'Andriamanitra ianao aloha zanaka manompo ny rainy zany hoe ny mamaky an' Jesosy koa ho disiplany ianao zany hoe mpanaradia azy mpianany ny aina ny fiainany zany mahatonga azy ny laza ao matotoko 7:20 ka hatramin'ny 7:20 maro amin'izany ny antso hoe tompokitopoka efa namoaka dia minita amin'ny anaranao zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay efa naminany tamin'ny anaranao zay dia ozy Jesosy miala amiko ianareo mpanao meloka fa maninona mpanao meloka tsy hoe meloka fotsiny mibebaka dia niova raha zay dia miasa ny fahasoavana manadio azy fa le mpanao meloka lasa fahazarana tonga asanao mihitsy ny manao ratsy satria tsy tonga saina ianao hoe tsy mety ny zavatra iainanao noho izany eto tsy hoe teny masika ny zavatra zaraiko fa teny entitra anaitranao hiverina eo amin'ny camp-ny olona tonga saina tsara fa ho ampakarina le fotoana tsinony efa foy ao anatina fotoana foy misy vanim-potoana ilan'Andriamanitra ny fiangonana tsy ampitodika ny olona amin'ny tany eforava fa hiandrandra ny fiomboniny amin'Andriamanitra fiafakaiky ny fotoana ampakarana azy hoao amin'ny mandrakizay any le izy zany no mahatonga azy milaza fa tsy amin'ny teny na amin'ny asa ny famonjena fa fijoroana sy toerana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka satria ny alalàn'Andriamanitra anao dia misy an'izao fanorenana izao fanorena alalàna etsika dia miorina amin'ny faneketsika tsafidy hiverina amin'ny fahamarinana ao amin'ny Timoty 2:2 dia miteny an'izao teny izao amin'ny Baiboly Timoty 2 voavakitsika teo le izy 2:2 kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao tompo-kase mihitsy le izy tompo mahalala ny azy fantatry Jesosy zay tenana azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy nakambana amin'ny fialana amin'ny ratsy ny alalà n'Andriamanitra anao adiny Solomona fa ny tena sakrifisy dia tsy hoe satria mahay mampiasa fahendrena izy
fa ampiasainy fahendrena izy tsy hoe mampiasa fahendrena raha zay miara-miasa amin'ny sainy ny fanamasina anome fahatsoloana mihoatra noho ny fatakaran'olombelona ihany fa ny hoe ampiasainy fahendrena izy mihitsy miaina ao anatin'le fahendrena tsy izy le fahendrena fa Jesosy amen ampiasainy fahendrena izy tenany mihitsy ny fanatitra sitrak'Andriamanitra izy tenany ny fanatitra sitrak'Andriamanitra fa tsy ondry arivo aloha tsy ondry arivo anie no nitahiry ny fiainam-panany tsy rehefa nomezana fahendrena tsy le izy voaositra be hoe nanana mifanan'Andriamanitra dia manapahatakarana mihoatra noho ny olona tsy arena le izy Solomona manaiky atsafidy anolotra ny momba azy rehetra ho an'Andriamanitra ny toe-po mendrika dia miseho amin'ny fahalebiazany fanekena sy fankatoavana an'Andriamanitra ao tsika Alleluia fa inona ny problème ny Solomona ny Andriamanitra le vadinalaina dia tsy Andriamanitra Solomona mampikambana nofo iray amin'ny tenany amin'Andriamanitra roa samihafa miaravavaka taminy anio vehivavy matoa gaga nahitany fahendrena mety miditra amin'ny tempolo miaraka aminy koa fa zao fo samihafa sy finoana roa samihafa ny influencen'ny olona akaikinao dia misy fiatraikany amin'ny fanoloran-tenanao tsy hoe rehefa tonga izy mivory dia miombona aminao fa ny fiombonana midika toe-po ray fitariana ray fanahy ray Andriamanitra ray tandremo tsy ny présence anao zava-dehibe corporel hoe vatanao eo fa ny présence ara-piombonana amin'ilay Andriamanitra mitondra voalohany inona mivesatra mitondra anao mbola iaina ao anaty fanoerana an'Andriamanitra ankolaka namody apahendrena be fampiatsara velatsy diso hoe zavatra toriko inona no antony ametrahana fahendrena hafa saritsariny hitadiavanao vokatra amin'ny fampiasan'Andriamanitra mihoatra ve ny tanjona sa isongadina fataro le fanahy mampiasa aloha detekteo tsara sao dia viriosy le izy tsy ny olona no simba fa ianao ihany mialatsiny raha ohatra ka miteny betsaka tsyna le fanontaniana apetrakareo any ambadika rehefa ohatran'izao ve zany pasteur dia ohatr'izao fezahako valiana le izy ny important indrindra ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy misy akoatra ny famantaranao ny ao anatinao antsafidy aza miteny hoe any Jesosy aloha aza mbola maika miteny an'izany fatarina tena azy tanteraka satria izy mahalala ny azy bedy ny Petera hoy izy tamin'ny Petera ianao rehefa avy mibebaka vondana mampahery sinon fampaherezanao tsy fampaherezana satria hiezaka ianao hizara fanamarina tena tonga dia manamary tena be dia be lasa fanamarina tena ka le ohatran'izao dia ohatran'izao nefa tsy le tian'Andriamanitra hoe inona akory le izy fa rehefa avy mibebaka ianao ny zavatra zarainao ampitodika ny olona amin'Andriamanitra zay mahatonga am'zara ny filazantsara rehetra rehefa rava ny fivoriana tsy tena renao hoe ny ray tamin'Andriamanitra ianao nanahitan'i Jesosy ianao dia tsy fivoriana teo Andriamanitra azadiny fa ny fiovana tsy hoe rehefa mandeha teny ianao na nalala marina fenao manaiky anitsiny ao anatinao an-tsafidy ahafahan'ny fanamasina miasa manovany ao anatinao tanteraka ahatonga ny devoly tsy ahazo anao ninina ao anatinao tsony satria efa sokafan'Andriamanitra masom-pananao fa iray aminy amen mombanao izy eo amin'ny fiainanao izy ary makasitraka anao meo an'Andriamanitra ny safidinao ndana mivavaka avy eto mitokana tsara mihitsy aza atao ohatra le mazatra ireny dia tokana hitady anao Andriamanitra tena mifoko rehetra tia ny foko androany tena mpanaiky ny safidiko anao
dia ndanajereo amin'izay ireo karazana zavatra tiany safidinao hitondrana mbola nahafinaritra anao. Ty resaka androany marainy ity tsy resaka hoe tompo ampiasao zay mba manana fotoana kely nataontsika hoe tsy mampaninona mbola mety be deaibe ny zavatra ataonao fa mananana ataontsika hoe adiny roa azy androany tena hitokany iresana amin'Andriamanitra momba ny tenanao manokana. Ny tena revay mantsy a na ny atao hoe fifoazam-panahy dia ianao manana fahatsapana miverina eo amin'Andriamanitra tsy misy vesatra, tsy vesara ny zavatra hafa fa mitondra ny vesatr'Andriamanitra. Vesatr'Andriamanitra neny fa nan'olona very. Vesatr'Andriamanitra ny endrik'Andriamanitra tsy teo amin'ny olona tsony. Ny vesatr'Andriamanitra ny hamonjy ny olona ananantoka mandrakizay. Aza tsaraina ara-baiboly ny fiainan'ny olona. Fa eto amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona mba ho atsarainy ny fiainan'izay miombona aminy. Meo ny safidinao dia ho ataony toerana mahatamana azy ny fisianao. Isan'ny olona ho fantany ianao ary isan'izay ho ampakariny amin'ny fotoana iverenany. Rehefa manaiky tsara ny orona ao amin'ny sitrapony. Azy tsy ezaka ao zany atao etaeta fotsiny. Mampiasa ny etaetanao izy. Rehefa tsara ny safidiny raisinao dia nampy anao izy, hitaridalina anao izy, hampahery anao izy, hampijoro anao izy. Za mino fa ireo karazana vesatra be deaibe izay mitady hitambesatra dia hoe soron'Andriamanitra amin'ity marainy ity. Hiala tsy mila hoentina mambavaka ny rofo sy ny aretina rehetra. Ireo sakana rehetra tia ny fahavalo anakanana ny lalanao tsy ombona aminy dia hoe soron'Andriamanitra tsy ho amin'ny fiainanao zany. Ary za mahita ny fijoroanao ao amin'ny programan'Andriamanitra tsy misy fitaka fa tena vao nijery anao Jesosy dia ohatran'ny nahita ny natana teo ambany hazo izy hoe zany lehilahy tena mahitsy sady tsy misy fitaka. Alleluia. Menao avy ianao? Voalohany tandremo tsara ho an'izay mbola tsy manambady fa vehivavy na lehilahy ampijoroa ny finoanao dia fataro tsara hoe iza no vadiana. Raha vao tsy manana personnalité matanjaka tsara tsafidy hijoro an'Andriamanitra dia ho avily ny vehivavy ny Sebenor Solomon. Ny olona vesara ny nofo tsy afaka hitondranao ara-panazana. Ianao ihany ny afaka hijoro satria ianao mahalala izay nifanekenao teo anatrehan'Andriamanitra. Toe-po manaiky an'Andriamanitra tsara. Dikan'izay vavaka atao mijoro tsara anatin'izao fandiny teny zao averiko fandiniha tena aza mijery niza aloha ampiasao io safidy io dia avereno tsara eo amiloniny. Vereno tsara eo amiloniny. Aza vela isy mamesatra anao zavatry ny tany, zavatry hita maso, alahelo orianana, olona manodidina, ndray tapo aminao, vady aman-janakao, aoreno, rehefa isaky ny ariva, voroy daholo ry zareo. Dia tereo ilay filazantsara hiditra aloha. Tereo mihitsy tsy maninona. Mila fahazarana ny tsika. Zay ilay safidy, fahazarana ratsy. Maninona ny devolina vitana tonga antsika tany hoe fahazarana ratsy dia lasa second naturanao mihitsy ny zavatra ampitainy. Ohatra hoe ianao ilay mpiavoravina kely dia lasa mavita amitenao zay mihitsy ahako. Lasa naturanao ny ilay izy. Fa maninona ianao ohatra miavina kely hafa zay mihitsy zay ke. Nefa ilay zay io tsy avy amin'Andriamanitra. Dia vita ny devolina novanao. Dia maninona raha ohatra ka ekenao Andriamanitra tsafidy indray hanovanao hoe iny raha rehefa hita tena ny olona mizara fitiavana tsy mba manana otro-po zany hiteny amin'ny endriny mihitsy hoe olona be tsisy fahakalana mihitsy eny ambavany satria rehefa avy meona aminy ianao tsy hoe rangidrangitra be vao maheno azy fa ianao koa nataontsika hoe misy mpandrangitra aza eo akaikinao dia ny fonao tsy tokony ho tratra an'izany intsony satria zany ny vavaka sy fifadikany. Tsy mora mandray fakofako avy eny ivelany. Rehefa ny olona mifantoka amin'Andriamanitra na vavaka sy fifadikany tsisy idirany intsony re resaka eny ivelany reny zao ndray ono e. Ny eo raha tsy vitanao mitondra azy mba manova azy ny fakofako avy eny ivelany koa eto ty dolo ny jordin commune. Tsangana eo ny toerana misy anao. Jereo masony eo akaikinao dia teneno hoe mampanaiky ny safidy koa mba esan'Andriamanitra amora
ny fitariny fanamasina tsy voana amin'ny zavatra zay asainy Jesosy toriko, zay asainy Jesosy iainako, satria rehefa tena mbebaka dia matoky ahy izy ampaheriny hafa. Avavany amin'ny lanitra ny tananao raha io ny anaran'i Jesosy. Satranao zay ao anatin'ny sekolim-panasitranana mirosy zay amin'ny sekolim-panasitranana amin'ny fiainam-pananay. Satra fa mbola omenao fotoana zay afaka manao an'izany. Satra fa mbola manaitra anay ianao anala an'ireo vesatra faran'izay kely sy bitika indrindra ao anatinay. Mety hoe namavanay le izy fa misy feo ihany amin'ny alalan'ny fananao masina miteny aminay hoe tsy mety zany, tsy zany mihitsy le izy. Tena tsy mety io zavatra ataonao io zavatra ienanao io tsy izy io zavatra iverinao fa mety io. Zao tsinona Jesosy tena fotoana no isaina, tsy fantatra hoe na rehefa avy eo na nieny trompetra na rariva na oralina. Midika an'izay tsisy olona anankiray afaka ho antsoina intsony, satria le olona eritreretina ho antsoina koa raha mba miandry an'izany. Zany no mahatonga anay tsy mampianatra olona iankina amin'ny olona sy hijery olona fa hitaratra anao mandrakizay. Ao anaty fiombonana fotsiny no menao ny fafana fa ny mifankatia, mifampizarany tsara, mifampatsiaro, mitondra mifanatrenao. Esory ny avinavin-kevitra rehetra, ny karazan-javatra Andriamanitra zay mbola karazana toetra hatramin'izay bitika indrindra mihevitena ho zavatra omboanay eo amin'ny hazo fijaliana zany. Fandroany Andriamanitra mampanaiky ny fonay zay, ny safidinay rehetra apetrao fonao ny tananao. Raha io ny anaran'i Jesosy. Voaniona taminao Saoly, tamin'ny Samuel, dia novainao ny fony aloha. Ny fony namaiky anao ary ny androtriny dia niova ny fony tamin'ny fotoana ny elany teo anatrehany Samuel. Ny mamaiky ao anaty fivoriana, tsy hoe miala eo mitondra arena na mitondra zavatra ilainy any amin'izay fanomezana fa fiovampo aloha. Tompo aoko ireo fo rehetrarehetra izay mety tanana androany. Esao Andriamanitra, aza vela fo mora bitsihany fakalana, aza vela fo azony Satana ampiasaina tena hoe mbola toetra rancune na lolompoana faratsiana na fihevin-dratsy. Foka ho fo azonao ampiasaina amin'ny fitiavana, amin'ny fahononam-po, amin'ny vokatry ny fanahy. Ataovy mamokatra izay araka ny sitraponao Andriamanitra, mba hiaina anay ao anaty fiazakazana ny fahatsaranao mandrakizay. Tononoko ny fiainanao famelan-keloka, ambarako fa ao anatinao ny fiovampo avy aminy. Ka nao rehefa avy eo, nao raha hariva, nao raha alina, nao raha pitsy maraina, iverina Jesosy miona eny amin'ny raha hoan'ny lanitra tsika. Halleluja! Raha izana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana fa mandra-piveriny Jesosy. Tsy ho tratran'izany grande tribulation zany ianao. Fotoana fohy dia anjavona eo anao voninahitra ianao satria hovaina hitafiny tsy fahalovana mandrakizay. Raiso ny fanasitranana anao, raiso ny fanafahana anao, raiso tanjaka sery efa anao manompo, raiso ny fisitrahana amin'ny fanatreny sy ny fanotronany. Dia mandehana miala eto dia miverena miaraka amin'ny vavolombelona. Fiovampo, fiovanaina, fiovana amin'ny tenanao sy ny vatanao, fiovana amin'ny fiainam-piankonanao, fiovana amin'ny asa mandraharahanao, fiovana amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Hitanareo any Jehovah ka iaro anareo. Ampamilapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka nomenareo fiadanana. Amen. Mahazo toerana vetivety filazana foy toro lalana ao anatin'ny vavaka sy fifadikanana vetivety. Maninona moa mifantoka amintsika ny vavaka sy fifadikanana na mifanjakan'Andriamanitra aza? Satria tsy maiky sika no ampiasain'Andriamanitra, tsy maiky sika hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety ivelany, fa maiky Andriamanitra anangana atsika sy hampandroso atsika. Ianao ny fatohan'Andriamanitra. Mahafantatrareo moa le lakana tao Jesosy dia tsy niletika ny lakana, fa nanina tsy niletika. Normalement misy fetry ny lakana iny raha vao mihoatra ny atsasany tonga dia miletika ho azy. Et surtout lakana fen'olona. Fa maninona voazona le izy? Satria Jesosy raha mandeha ny ambony ranoko. Jesosy zany mahavita maka ondana dia ny rano ny topatopa fa izy zany maka fafiny.
tsingevana azonareo ve tiako tenenina tsy voasoratra koa hoe maty an-drano izy fa vombo amin'ny azo fijaliana midika fa rehefa eo Jesosy dia voazona ny zavatra rehetra raha ty fakahita amin'i Jesosy nefa dia mila mahafantatra ianao fa ianao ny ifantohany dia aza moramora tafotohany zany reto ny andisim-pahalalana sy famantarana fa tsara fimbonina amin'Andriamanitra ianao tsy mora tezitra tsy mora miakatra tsy mora maka ala tena ty fahamarinana rehefa fahamarinana ny zaraina aminao dia tsy mezaka ianao manohatra efa nyteneniko te raha vao tsy miampony ianao nefany dia tratran'izay dia zay mahatonga anao tsy miova satria mandaa fahamarinana ny marina ny manafaka reto fa tsy fametra-tanana accepté aloha le fahamarinana fa tsy sanction mihoatra no vérité zany satria Jesosy anie le vérité ny vérité anie présence zany lalana sy fahamarinana ary fiainana aza manda présence rehefa fahamarinana raiso ao anatin'ny fonao le izy fa rehefa raisinao izy dia miova ianao fa raha mbola misy zavatra heverinao fa marina mihoatra no zay lazainy a zay ndre zavatra hafa zay ndre tsy dirako fa safidinao zay fa rehefa milatsaka ny teny mpantsiana mandeha ny teny mpahamarinana maneke fotsiny teny hoe Jesosy io raha zany ny teninao manaiky aho vai aho Jesosy dia zao tsy hoe miezaka ianao hiala amin'le izy fa le etaeta atao vo mirehitra be fotsiny dia raha vao etaetanao iny io zany tsisy hoe mandana mivavaka e fa moral le izy raha avy eo mivavaka ny andraisanao an'le izy lasa moral tsy ne pastera koa lasa an'le izy ohatrany hoe tsy Andriamanitra no niteny azonareo hoe tiako tenenina fa rehefa izy aoentiny etaeta ianao Jesosy ty zah tena Jesosy satria ianao sy Jesosy tena lasa am'zay tena tsy ohatrany tsy mahazo ainy zany ianao mandeha eny ao eny analakely ohatrany te tady andohalika zany ianao mikesy anany ampividianan-javatra satria renao hoe misy vesatra na etaeta raha vao zay ny zavatra mitranga safidy voko fahamarinana zany averiko safidy voky fahamarinana zaka le etaeta amin'izay itokana hitady anao Jesosy a tena tsy sakako tsy ny aina amin'izao fiainako izao leo antiky zitombelona ity atompo tena leo mampirefotra manodidina leo amin'ity lagy ty a leo amin'ity tsy fahamarinany ty a leo amin'ity miado an'ny tenako lavy ty a nefa ianao ny laza hoe ianao ty ado a Jesosy a fa maninona any ohatrany fona tsy maintsy manao réaction ndana mody dia iaino zany zareo fahasoavana amen